Faale miarahaba antsika rehetra zay manaraka tsy tapaka ny fomba fianarana piano méthode ty fiampatana iarahana amin'ny frère Jean-Luc ity. Androany tsika dia hianatra ny atao hoe rindram-peo na accord. Ny olona moa zany rehefa mitendry amin'ny ankapobeny dia mampiasa ny atao hoe accord. Tsy hoe mélodie foana dia mipetapetaka ohatran'izao fotsiny fa misy ireo noty sasasasany zay miara-tsindrina. Ka inona moa zany ny atao hoe accord? Arakan'izay efa nazavako kely teo ny accord zany dia noty maromaro, roa na telo na efatra na dimy miara-tsindrina le izy ka manome feo mirindra mahafinaritra. Zay zany raha dikatsika amin'ny teny tsotra ny atao hoe accord zany. Tsika rehefa miteny hoe accord dia tsy noty ray iny zao tsy accord iny tsy accord, fa rehefa miteny accord zany tsika farafaratsiny misy noty roa na telo, ohatra hoe izao hoe accord zany iny satria fa misy noty telo ndray tsindrina zany. De maro moa zany ny accord zay ampiasain'olona arakaraka ny hira. Misy accord majeur, accord mineur, septième, neuvième, onzième, treizième, sisa. Fa ny ianarantsika androany zany dia ny accord majeur. Atao ahoana no ahitana ny accord majeur? Misy fomba roa zany no itadiavana ny accord majeur zany. De ny fomba voalohany dia miainga am'lay korisam-peo na laintsika hoe gamma an'lay noty. Ohatra zany raisitsika noty do. Tadiavina aiza ny korisam-peo na ny gamma ny noty do. Zay ialana tsiny moa hoan'ireo zay tsy mahafantatra ny atao hoe gamma dia asaina moa zany izy mba hijery lay vidéo taloha zay mampianatra na manambara amitsika zany mikasika hoe gana ino moa zany gamma zany dia ahoana ny fomba ahitana azy amin'ny isaky ny noty am'ireo noty fito zany. Fa neto tsika efa fampiarana zavatra efa nianarana tany aloha ihany zay. De tadiavina aloha zany lay gamma ny lay noty. Rehefa aveo dia ny noty voalohany na fondamental sy ny noty fahatelo ary noty fahadimy ao am'lay korisam-peo na am'lay gamma ireny no miara-tsindrina manome ny atao hoe accord majeur. Ahoaro jerentsika izay. Raintsika ohatra gamme de do zany tadiavintsika. Do zany na hoe accord de do zany no tadiavintsika dia miainga amin'ny fahaizana ny atao hoe gamme de do. Dia ty zany noty do. Ahoana no atao hitady accord do majeur? Dia miainga amin'ny gamme de do zany tsika. Araka ny fahaitsika ny gamme de do dia do, ré, mi, fa, sol, la, ti. Reny zany. Araka ny formule zay nomeko teo noty voalohany noty fahatelo na ny tiersa ao am'lay gamma ary noty fahadimy. Manisa zany tsika. Noty voalohany noty faharoa, noty fahatelo. Ty zay le noty fahatelo. Faefatra fahadimy. De reto zany noty voalohany sy fahatelo ary noty fahadimy ao anatin'lay gamma na korisam-peo. Raha ny gamme de do zany no jerentsika dia hoe do zany noty voalohany, mi noty fahatelo ary sol ny noty fahadimy. Ka reo zany miara-tsindrina manome ny atao hoe accord de do majeur. Accord de do majeur. Iny zany ny fomba voalohany. Ny premier note ao anatin'ny gamma miampy troisième note ary miampy ny cinquième note amin'ny note ao anatin'ilay gamma. Reo zany manome ny atao hoe accord majeur anankiray. Zay zany ny fomba voalohany. De ohatra tadiavintsika zany sol de izitsika hoe zay zany ny korisam-peo ao anatiny. Noty voalohany 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 de tatsika premier note, troisième note, cinquième note. Reto zany no miara-tsindrina manome ny atao hoe accord de sol majeur. De fomba faharoa zay atao hoe tsotra dia manisa fotsiny. Dia hoe miainga am'lay fondamental zany na le noty fototra. Ny atao hoe fondamental moa araka ny fafantatsika dia lay noty mitondra ny anaran'ilay accord. Ohatra hoe do majeur.
ny fondamental zany note do, ohatra hoe fa majeur, ny fondamental de note fa. Ka amin'ity formule faharoa ty zany tsika zany dia hoe ny mitady ny accord majeur dia ny note fondamental miampy na hoe plus 4 plus 3, 1 2 3 4 plus 3, 1 2 3. Reto zany no manome azy. Fondamental na note voalohany plus 4, 1 2 3 4 plus 3, 1 2 3. Io zany fomba tsotra zay ahitana ny accord majeur. Formule fondamental plus 4 plus 3. Ohatra tadiavintsika zany ny accord de fa majeur. Fa zany re mi fa. Iny zany ny fondamental égale fa plus 4 plus 3, 1 2 3 4 plus 3, 1 2 3. Reto zany mitambatra manome ny atao hoe fa majeur. Zany hoe zany ny fomba roa zany no lazaiko teo ny fomba voalohany tadiavina zany le gaman'le hira, le gaman'le note zany. Rehefa hita le gaman'le note dia note voalohany sy fahatelo ary fahadimy ao am'le gama no manome atao hoe accord majeur anankiray. Ny formule faharoa tadiavina ny fondamental an'ilay note dia fondamental plus 4 1 2 3 4 plus 3 1 2 3. De zay zany fomba tsotra ahitana ny atao hoe gamme majeur. Dia zay moa zany no masaka azonareo tamitsika amizao dia isorana antsika rehetra zay nanaraka hatramin'ny farany de mbola manome fotoana nareo indray amin'ny manaraka. Mankasitraka tompoko.